Miomana iona amin'Andriamanitra ao, laharana fa 650. Ankafaliana trany no iarabanantsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fitoriana izao ary manonona ny fiadanana Jesosy Kristy Tompo ho amin'ny tsirairay avy ho amin'ny tokantrano izay mampiatrano anay amin'izao fizarana izao ary io ny ten'Andriamanitra hoe raha misy zanaky ny fiadananao dia ho azy ny fiadanana. Isaorantsika ny Tompo ny amin'ny tombonandro omeny ny amin'ny fahafahana izay mbola ahafahantsika mitory mizara ny ten'Andriamanitra ary ahafahantsika ihany koa mandray ny teny fa ny tenin'Andriamanitra dia fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalantsika ary ny ten'Andriamanitra ihany koa no manamasina antsika tsirairay avy. Ho avy Jesosy ny amin'ny lanitra ary rehefa ho avy izy any amin'ny lanitra dia ny olona hiakatra hiara-hiakatra aminy eny amin'ny lanitra dia izay olona mitoetra amin'ny famasinana, izay olona masina. Ary momba izay famasinana izay no zaraintsika ho torintsika androany. Raintsika ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Hebreo 12 andininy fa 14. Hebreo 12 andininy fa 14 dia izao no voasoratra hoe miaza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Fepetra zany izay apetraka ny ten'Andriamanitra raha toka te ahitany tompo tsika ary te hisano akarina rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny lanitra dia io fahamasinana io. Manarak'izay ny ten'Andriamanitra ihany koa dia milaza ato amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy fa 12 dia ozy izy hoe araka ny fahamasinana ilay niantso anareo dia aoka ho masina ihany koa nareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Araka ny fahamasinana ilay niantso anareo dia aoka ho masina ihany koa nareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Mbola mipetraka ihany koa zany zay hoe ilay fahamasinana mihitsy dia takin'ny ten'Andriamanitra amin'ireo izay milaza ho zanak'Andriamanitra. Raisitsika ihany koa Tesalonianina voalohany toko 4. Tesalonianina voalohany toko 4 andininy 7 dia izao indray ny voasoratra fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia niamasina anareo hifadianareo ny fizangajangana. Andininy 4 aoka ny tsirairay avy samy ahay hitahirin'ny tenany ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamendrehana. Dia ny andininy 7 fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalitoana fa ho amin'ny fahamasinana. Ireo zany ny teny izay omen'ny tompo antsika amin'izao fotoana izao ahafahantsika tena hoe manaraka tsara zany hoe sitrapon'Andriamanitra zany hoe ny amin'ny resaka fahamasinana. Inona zavatra misy amin'izao fotoana izao? Amin'izao fotoana izao dia ilay satana ilay fahavalo resy moa zany ary ilay ataoko hoe manohitra manenjika ny zanak'Andriamanitra dia mikendry hatrany ny alavo sy ny ampenjera ireo zanak'Andriamanitra ary atonga izy ireo hitoetra amin'ny ota ary lasa ohatrany hoe malemilemy ny fiangonana amin'izao fotoana izao, lasa tsy misy hery ary tsy matohatra ny fahotana nefa tsy miovy ten'Andriamanitra io. Mazava io ten'Andriamanitra io hoe fahamasinana ary io fahamasinana io ihany nanomboka tamin'io nandroatan'ny ten'Andriamanitra, nanoratana ny ten'Andriamanitra tamin'ny nandroatan'ny apôstôly Petera, nandroatan'ny Paoly, nandroatany nanoratra ny Hebreo dia mitovy fa na iray ny asa tao anatin'ireo ny fanamasina ny asa tao anatin'ireo nampafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiangonana amin'izao fotoana. Ary any amin'ny Apokalipsy ihany ary moa izy dia milaza mihitsy hoe zay masina aoka mbola ie masina hatrany, zay marina aoka mbola ie marina hatrany. Ka mipetraka tsara zany tsy miova ny sitrapon'Andriamanitra na oviana na oviana na amin'ity 2020 na mbola amin'ny fotoana ho avy na amin'ny fotoana mbola lavitra ny iverenan'i Jesosy dia tsy miova ny sitrapon'Andriamanitra tahaka ny tamin'izany fotoana vao nipoiran'ny filazantsara sy ny voahan'ny ten'Andriamanitra teo amin'ireo apôstôly dia tsy miova ny sitrapon'Andriamanitra fa ny fahamasinana izay ihany no fepetra ahafahana mahita an'Andriamanitra ary izay ihany no fepetra ahafahana miara-miakatra amin'i Jesosy Kristy eny amin'ireo lanitra. Inona ary ny atao hoe fahamasinana? Ny atao hoe fahamasinana efa voalaza tany tamin'ny omana rehetra tany aloha tany, ny atao hoe masina dia voatokana. Ny atao hoe masina dia voatokana ho an'Andriamanitra na zavatra anankiray voatokana ho amin'ny asa anankiray. Izany hoe ny olona anankiray rehefa mandray ny ten'Andriamanitra, rehefa te hanao sitrapon'Andriamanitra dia voatokana tanteraka ho azy. Romanina 12 dia milaza hoe ary noho izany dia mangataka aminareo rahalahy noho ny sitrapon'Andriamanitra mba ho atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo zany ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovany fanavaozana ny saina amantaranareo sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no marina. Any amin'ny Jaona epistiliny Jaona voalohany toko 2 dia milaza ihany koa hoe aza ty izao tontolo izao na azy zavatra eto amin'izao tontolo izao
fa zay zavatra eto amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny maso sy ny filan'ny nofo sy ny rehaka momba izao fiainana zao dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Pitabe ny ten'Andriamanitra mifafy atao anatin'izay minitra vitsivitsy zay fa zay tena hoe apetraka amintsika tsirairay avy ny ten'Andriamanitra hoe mila an'izay fahamasinana an'izay voatokana tsy miaroaro zany, tsy mifangaroaro, tena hoe pur ary zato isan-jato ho an'i Jesosy Kristy mianga amin'ny fanoloran-tena zany io. Romanina 12:12 teo. Rehefa tsapako ny mahizao anahy mbola lavitra an' Jesosy Kristy mpanota satria nandova ota andevonota tsy mahavita manao sitrapon'Andriamanitra ary tsy miendrika eo anatrehan'ny tompo fa avalon'Andriamanitra no zay hoe fandovana ota zay na inona nataoko na inona tsy nataoko dia nandova ota fa amin'ny fotoana anankiray zay ahafantarako hoe misy lalana dia Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana zay tonga sorona sady mpisorona ny solo noho ny fahotako noho ny tsy famendrehako noho ny fiodinako teo amin'ny tompo fa noho ny fitiavany ahy dia ny solo teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hamelana ny heloko mba hamitsorana ny fahotako ary mahatonga anahy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'iny fotoana anankiray iny atsapako izay fitiavan'i Jesosy zay dia mino aho ary rehefa mino ahako dia miditra ao amin'ilay fibebahana. Eo koa zany le fibebahana io dia tsy miovy io fa miainga amin'izay mihitsy. Averiko ihany tamin'ny fitoriana rehetra hatramin'izay rehefa nitory tenin'Andriamanitra Jaona mpanao batisa ny teny voalaza ny tenin'Andriamanitra naminany dia ozy izy hoe akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba ianareo. Rehefa nitory ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy rehefa tonga teto tany nanomboka ny ministerany dia hoy Jesosy Kristy hoe mibeba ianareo. Rehefa nitory ny tenin'Andriamanitra ny mpianatra ny apôstôly rehefa tafiakatra niakatra ho any an-danitra Jesosy ka naniraka ny fanamasina ary rehefa nilatsahan'ny fanamasina ireo mpianatra ireo dia nitory teny dia nifatoka tamin'ny hoe fibebahana. Rehefa nitory teny koa Petera rehefa nilatsaka ny fanamasina amin'ny asan'ny apôstôly feno fanamasina izy dia niteny izy hoe mibeba ianareo. Zany hoe io fibebahana io no voalohany. Fibebahana dia midika fa fiekena ny fahotana manaiky ny fahadisoana ary tsy hiverina amin'ny intsony hafa no mifona androany fanangalatra, mifona fanjangajanga, mifona fanandaingy, mifona fanaditra dia mifona ianao dia hovelany heloko ao. Fa rehefa aveo ianao afaka verinao indray iny dia hifona indray ianao, afaka verinao indray iny dia hifona indray ianao amin'izay zavatra rehetra ataonao. Fa ny fibebahana tompoko dia mifona ary tsy hiverina amin'izany intsony. Possible ve zany? Afaka atao ve zany? Matoa ny ten'Andriamanitra amin'ny teny an'izay sitrapon'Andriamanitra zay dia hoy hoe tsara sady angasana ny marina. Matoa izy manambara zay sitrapony zay dia izy no manome hery, izy no manome ny fahefana, izy manao zavatra rehetra atanterahana an'izay. Miaika ny fahotako manaiky fa ny rano Jesosy nanadio nandevona ny fahotako manamasina sy manamarina ary ny fanahany masina zay nomeny mitarika anaovako ny sitrapony dia mametraka tsara an'izay hoe fahamasinana an'izay fibebahana tsy miverina amin'izay natao intsony raha tany amin'ny akavanana tany foana taloha zay le fiodinana tanteraka lasany amin'ny akavia any zao zany hoe niova ny fomba fisainana, niova ny toe-po, niova ny fomba fanao, niova tanteraka noho ny heriko ve, noho ny fahasarako ve, noho ny ezaka nataoko ve, tsy noho izany fa noho le fikasihan'ny fanamasina, noho le fahasoavana. Hoy ny voasoratra any amin'ny Titosy any raha tsy diso hoe efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetrarehetra. No le fahasoavana zany na tonga n'io famonjena io dia tia napetraka amintsika mihitsy zay tenin'Andriamanitra zay hoe le fahamasinana tsy resadresaka foana io fa rehefa ao amin'i Jesosy Kristy ianao dia tsy misabaka amin'izao tontolo izao intsony, tsy miaroaro amin'izao tontolo izao intsony, tsy ao anatin'ny fahalotona. Raisiko tenin'Andriamanitra mbola namarina an'izay, mbola ametraka an'izay hoe fahamasinana an'izay. Matio 5:17 anazava tsara ny hoe fahamasinana inona ny sitrapon'i Jesosy Kristy, inona ny sitrapon'ny tenin'Andriamanitra. Matio 5:17 efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga fa izao kosa milaza aminareo izay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa nijangajanga taminy tampony sady. Fa ranomasonao ankavanana no manafotoana anao dia sorialy izy ka rio afaka aminao. Zavatra pratika zany zao zay. Ranomasonao ankavanana no manafotoana anao dia sorialy izy ka rio afaka aminao. Fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny elo. Manaraka, ary raha ny tananao ankavanana no manafotoana anao dia tapao izy ka
ary io afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no lasa any amin'ny elo. Andiny fa raika amin'ny telopolo ary nazovy ary voalaza hoe nazovy no misaotra ny vadiny dia aoka izy hanome andravehivavy taratasy izay ho fisauram-bady. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy ary nazovy no manambady izay voasaotra dia mijangajanga. Fahamasinana andresantsika ary raha miresaka fahamasinantsika dia ity ten'Andriamanitra tia no manazava an'izay. Misy zavatra mila ialanao, misy zavatra mila izy miteny hoe raha ny masonao ankavanana no manafotoana anao esory iala izy ka ary io hiafaka aminao, esory iala ary io ho afaka aminao. Eo koa le ten'Andriamanitra teo hoe raha ny tananao ankavanana no manafotoana anao dia tapaho izy, esory tapaho ka esory ho afaka aminao. Fa mahasoanao raha afaka hiala aminao ary zany nefa ianao tsy ho lasa any amin'ny elo. Zavatra misy mantsy amin'izao fotoana dia izao ao amin'ny Jesosy ihany milaza fa zanak'Andriamanitra nefa ao anatin'ny fijangajangana. Ny fijangajangana zany hoe tsy manaja ny vady fa mampirafy. Milaza nefa fa kristianina ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny fahalitoana. Zanak'Andriamanitra ao anatin'ny hoe tena hoe sitrapon'Andriamanitra dia tsy ao anatin'ny fijangajangana, tsy ao anatin'ny famitahana vady, tsy ao anatin'ny fiarahana amin'izay tsy ankasitran'Andriamanitra. Ny tanora ao anatin'ny fiarahana amin'ny Jesosy Kristy dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa ota ary fijangajangana ny firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana. Zany zavatra zany nefa amin'izao fotoana dia ohatrany hoe zavatra mandeha ho azy, ohatrany hoe efa zay zavatra misy ka atao ahoana. Fa raha toa ka olona nandray an'i Jesosy mandray nyity ten'Andriamanitra tia dia tsy manaraka an'izany lalana zany ianao, tsy manaraka an'izany fanaon'izao tontolo izao zany ianao. Ny anton'izay dia izao, Andriamanitra dia masina. Andriamanitra dia masina tanteraka, tsy azo ovaina io ten'Andriamanitra io. Tsy hoe tamin'ny andron'ny Paoly zany ny possible, na tamin'ny andron'ny Petery zany ny possible, na tamin'ny andron'ny Jesosy zany ny possible, fa amin'izao fotoana izao ihany koa zay ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy miovy zay. Aiza ho aiza ahako izay mitory ny teny, aiza ho aiza ianao izay mandray ny teny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mitoetra ao anatin'ny fahamasinana ve ianao, raha ianao manambady, raha ianao tanora, aiza ho aiza ahako amin'ny fitondrantenako. Zao no voasoratra any amin'ny Korintianina dia milaza an'izay hoe mandosira ny fijangajangana. Dia ten'Andriamanitra koa ny Timoty dia milaza hoe mandosira ny filan'ny tanora fanahy. Zany hoe raha resaka fijangajangana, raha resaka fahalitoana dia tsy aretana io, tsy hijanonana eo io, fa atoron'ny ten'Andriamanitra mihitsy hoe andosirana. Tadidinao ve ny tantaran'i Josefa izay latsaka tsy fidiny tao anatin'ny fakapanahy satria nitarika azy hiara-handry aminy vadin'ny Pôtifara. Fa Josefa tsy niaritra teo, fa Josefa nandeha nitsoka, nandeha nandositra izy. Tsy fahalemena ny mandositra, tsy hoe kanosa ny mandositra, tsy hoe kely aina ny mandositra, tsy hoe tsy mahery, fa zay mihitsy ara no hery sy ny fahefana ny ten'Andriamanitra ho anao tanora aza manandrakandrana, ho anao zay ao anatin'ny efa manana tokantrano, tehirizo madio ny tenanao miaraka amin'izay amin'ny vady zay nomeny tompo anao ho amin'ny fahamasinana. Fa zay ny sitrapon'Andriamanitra, tsy miovy zay. Zavatra anankiray atoro antsika dia izao ten'Andriamanitra milaza any amin'ny Korintianina hoe ny fisakezana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara. Raha miresaka fahamasinana zany tsika dia izao ao amin'ilay fifandraisanao aman'olona fidio izay namana mitondra anao amin'ny tsara ve, namana mitondra anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve, namana sanatria ve atonga anao ho lavo anota andika ny ten'Andriamanitra. Anjaranao no mifidy izay tokony hiarahanao sy tsy hiarahanao, tsy avonavony zany. Fa ny ten'Andriamanitra dia milaza izay mihitsy hoe ny fisakezana amin'ny ratsy manimba fitondran-tena tsara. Salamo voalohany dia milaza mihitsy hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, izay tsy mipetraka amin'ny fitoeran'ny mpaniratsira, izay tsy mijanona amin'ny lalana falehan'ny mpanota. Sambatra ny olona izay tsy mipetraka amin'ny fitoerany, izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, izay tsy mipetraka amin'ny fitoeran'ny mpaniratsira, izay tsy mijanona amin'ny lalana falehan'ny mpanota, fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany, ny lalàn'i Jehovah ny saintsainao andro aman'alina. Zay zany aloha ny voalohany hoe ny fahamasinana dia tsy miaroaro amin'ny fahotana, ny fahamasinana dia tsy mitoetra amin'ny fahotana, ny fahamasinana dia tsy fankasitrahana ota sy zay rehetrarehetra tsy ankasitrahana fa ny fahamasinana dia mitokana tanteraka ary masina amin'ny fitondran-tena rehetra. Ao amin'ny Matthieu 5:7 dia miteny mihitsy Jesosy hoe aoka ho tanteraka nareo tahaka ny fantanterahany ray nareo izay any an-danitra. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izao manana vaovao mafalo anao andro any. Ny vaovao mafalo lazaiko anao dia izao maty Jesosy
tsangana tamaty ary nanome hery rehetra ahafahanao manao an'izay sitrapon'Andriamanitra zay. Tsy ny hainao, tsy ny herinao, tsy nitazaka ao nao vitanao an'izay fa ny herin'ny fanamasina. Ato amin'ny Petera faharoa, Petera faharoa atorontsika ny vahaolana. Hitantsika teo ny sitrapon'Andriamanitra, hitantsika teo ny zavatra tsy ankasitrahan'ny tompo sy ny ankasitrahan'ny tompo dia asehontsika hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ahafahantsika manatanteraka an'izay, inona ny lalana, ahoana ny ahafatanterahana an'izay. Dia izao ny voalaza andininy Petera faharoa toko voalohany andininy fahatelo, efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, araka ny amin'ny fahalalana ilainy antsontsika tamin'ny vonahany sy ny fahatsarany. Efa nomen'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zany hoe efa nomena zany io, fa ny anjaranao dia mandray dia mindro. Efa nomena anjaranao mandray dia mindro. Efa nomeny herin'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilainy antsontsika tamin'ny vonahany sy ny fahatsarany. Maty Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, nombona teo izy, nalefina izy, tsangana tamin'ny maty izy, velona mandrakizay. Raha mino an'izay asa mpamonjeny izay ianao ihany koa niaraka nombona teo ilay mpanota, ilay nandova ota, ilay tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra, fa niara-nalevina taminy ihany koa ianao. Ary rehefa niara-nalevina taminy ianao dia niara-natsangana taminy, ary rehefa niara-natsangana taminy ianao dia manana an'ilay hery sy fahefana avy any aminy. Finoana no andraisanao an'izay, finoana no andraisanao an'izay. Averiko ndraiky tsika any amin'ny Romanina toko fahavalo andininy voalohany. Mahafinaritra be ity tenin'Andriamanitra ity. Misy lalàna vaovao rehefa nandray an Jesosy, misy hery vaovao rehefa nandray an Jesosy, misy taridalana vaovao rehefa nandray an Jesosy. Tsy andevo ny ota intsony, afaka ianao rehefa ao amin'ny Jesosy, afaka ianao rehefa ao amin'ny Jesosy, afaka amin'izay ota malaky mahazo anao, afaka amin'izay ota mangeza anao, afaka amin'izay farazaran-dratsinao, no ny herin'ny fanamasina, no le finoana ny tenin'Andriamanitra. Romanina toko fahavalo andininy voalohany. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana intsony amin'izay rehetrarehetra ao amin'ny Kristy Jesosy, dia izay rehetra mandeha araka ny fanahy fa tsy araka ny nofo. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahanaina no nafaka tamin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. Eo zany aza kivy ianao, aza mamofo ianao, zao mbola misy antenaina, mbola misy lalana tsara, mbola misy fanapahan-kevitra vaovao afaka raisinao androany, mbola misy fotoana ahafahanao mandeha araka sitrapon'Andriamanitra. Tsy hijangajanga tsony ianao, tsy hampirafy tsony ianao, tsy hanaraka fanao zao tontolo zao tsony ianao, tsy ao anatin'ny fahalotona intsony ianao. Ny masonao tsy hijery zay zavatra ka tsy hankasitrahan'i Jesosy intsony, ny tananao tsy hanao zay zavatra tsy hankasitrahan'ny Tompo intsony. Ary io izy izy tapao io izy izy fa tsaratsara aminao ny maso ray makany amin'ny fanjakany lanitra, toy izay maso roa nefa makany amin'ny fahaverezana. Tsaratsara aminao ny tanana ray nefa makany amin'ny fiainana. Velona Jesosy, mahery Jesosy, maty izy antsangana tamaty. Kolosianina toko faharoa dia milaza koa hoe novovonono ny soratana ny didy izay nisy fiampiangana ny sorony teo tsy eo aminao tsony io ary naseho miariary tamin'ny hazo fijaliana ny fanafahany ianao. Dikan'izay afaka ianao, dikan'izay afaka ianao, ino izay afaka ao amin'ny Jesosy. Apetraky ny tompo aminao ny herin'ny fanamasina, ary io herin'ny fanamasina io no mahatonga anao tsy ho tia zao tontolo zao sy zay zavatra eto amin'izao tontolo zao tsony. Io herin'ny fanamasina io no manamasina anao ary mahatonga anao tia an Jesosy, ary anao ny sitrapony mandrakariva satria fantatrao ny fitiavany sy ny famindrapony aminao. Ary manaraka an'izay masitoma mamaky tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra no fiarovanao anao, tenin'Andriamanitra no manamasina anao, tenin'Andriamanitra manoro anao zay sitrapony rehetrarehetra, ary masitoma mivavaka ihany koa fa ny vavaka no azonao hery andehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Zay zany ny sitrapon'Andriamanitra, ny fahamasinana. Ary ny fahamasinana dia tsy fifangaro arona amin'ny ratsy, fa masina ny fitondratena rehetra, na amin'ny saina eritreretinao, na amin'ny toe-po, na amin'ny fitondratena aty ivelany, ny fiteny, ny fiakanjo sy ny zavatra rehetra dia hanome voninahitra ny tompo. Izany rehetrarehetra zany dia tanteraka noho ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamaty zay ninonao ary natonga anao nahazo hery rehefa nandrain'i Jesosy. Tanteraka zany noho ny filatsahan'ny fanamasinao aminao, mameno sy mandrakotra anao noho ny finoanao an Jesosy, ary tanteraka zany rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra ianao ka mankatoy zay rehetra voalaza ao, ary ihany koa manana fiainam-bavaka ianao. Dia zay rehetrarehetra zay noho ny fahasoavan'ny tompo zay rehetrarehetra. Ny fahasoavana dia hery nomenantsika anaovana sitrapon'Andriamanitra, ny fahasoavana dia famonjena, ary
efa nomeny ny herin'Andriamanitra ny zavatra rehetra momba ny fiainana. Noho izay raisy fotsiny le fiadian'i Jesosy, ino fotsiny le fanovana nomen'i Jesosy, ino le hoe olona vaovao anao amin'i Jesosy ka tsy mankasitraka hotantsony fa maty le olona taloha manao sitrapony nofo sy sitrapony le ratsy, fa velona le olona vaovao mandray ny tenin'Andriamanitra. Rehefa izay no izy vonahitra ho an'i Jesosy, izy hitahiry ianao hatramin'ny farany ary araiaka hatraminy ianao eny amin'ny raolanitra. Inoko fa voarainao zao teny izay ary hitondra fiainana ho anao fiadanana ho an'ny rehetra olona kasitrahana vonahitra ho an'i Jesosy Kristy. Halleluja. Amen.